Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ilay avako malalatra hatrety zoma fahafito ambin'ny folo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko faha 8 Luka toko faha 8 andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faha 9 amin'ny lalan'i Jesosy. Ary rehefa niteny izany Jesosy dia nandeha nialoha hiakatra ho any Jerosalema. Ary raha nanakaiky any Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe: makanesa amin'ny roa-vohitra tandrifonareo roa, ary raha vao miditra ao ianareo dia isana biriky mifatotra ao hitanareo, izay tsy mbola nitaingenan'olona vao izy ka ento ety. Raha misy amin'ny tanànareo hoe nahoana ny vahanareo io dia izao no lazainareo: misy raharaha lanin'ny tompo azy. Ary no nandeha ireo nirahana dia nahita araka izay nolazainy taminy. Raha namanjana biriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny biriky? Ary hoy izy: misy raharaha lanin'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny biriky ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy dia tonga teo am-pidinana tamin'ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahiriny noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe: isaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka no nataminy hoe: mpampianatra ô, raharao ny mpianatra ao, fa izy namalaka nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandrakariva amin'ny lahadin'ny sampandrofiana ny sampakazo no andrenesantsika na hamakiana ity soratra masina ity, saingy amin'ity indray maka ity kosa dia zara mofinaina ao antsika izy ry havako malala. Jesosy niakatra tany Jerosalema. Jesosy niakatra tany Jerosalema, Jesosy izay asehon'i Luka fa mpanjaka, asehon'i Luka fa Jesosy mpanjaka, saingy mpanjaka tao anatin'ny fandriampahalemana. Tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite dia misy biby anankiroa fitaingenan'ny mpanjaka: ny soavaly sy ny apondra na boriky, samy fitaingenan'ny apondra, fitaingenan'ny mpanjaka izy ireo. Fa tsy hoe akory soavaly foana no mitaingenan'ny mpanjaka, fa misy fotoana izy mitaingana boriky koa na apondra. Ary rehefa amin'ny vanim-potoanan'ny milamina ny tany dia apondra no taingenany andavanandro, misy fotoanan'izany. Fa rehefa amin'ny vanim-potoanan'ny fotoana sasany dia mitaingina soavaly izy. Eto dia Jesosy zany dia nitaingina boriky, tarzana boriky, izay tsy hoe nandry fahalemana akory ny zanak'Israely io amin'io vanim-potoana io, fa tena tao anatin'ny vanim-potoanan'ny herisetra ny fanjakana Rômanina, tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fangiry-firian'ny firenena sy ny fiarahamonina, tokony soavaly no taingenan'i Jesosy zany. Ary izay mihitsy nandrasan'ireo izay mpianatra maro nanodidina an'i Jesosy hoe: i Jesosy Mesia mitaingina soavaly, tonga ao anatin'ny heriny, ao anatin'ny fahefany. Jesosy izay nieritreretin'izy ireo fa ho mpanafaka ny firenena ny Jiosy ao anatin'ny fangejan'ny Rômanina, kanjo Jesosy kosa nitaingina zana-biriky. Ny dikan'io nitaingina zana-biriky dia izao: Jesosy nitondra fahalemem-panahy. Ny lafiny lehibe izay afatra nentin'i Jesosy eto ry havako malala dia ny hoe: Jesosy ilay mpitondra filaminana ao anatin'ny korontana, Jesosy ilay mitondra fahatoniana ao anatin'ny tabataba, Jesosy ilay mpitondra fiadanana ao anatin'ny herisetra. Zany hoe azo resena mihitsy ao anatin'ny fahalemem-panahy, azo resena ao anatin'ny fitiavana ny fahakalana.
Ary zay ny dikany hoe Jesosy nitaingina zana biriky ao anatin'ny tabataban'ny olona, ao anatin'ny korontana sy ny fahasarotam-piainana, dia Jesosy zany nitondra fiadanana. Jesosy zany tsy nanaraka ny lalaoan'izao tontolo izao, tsy nanaraka ny fomba fijerin'izao tontolo izao hoe hery resena amin'ny alalan'ny hery, tafika resena amin'ny alalan'ny tafika, fahatanjahana dia tsy nanao rapport de force mihitsy Jesosy zany entina fanehoan-kery, fa nitondra fahalemem-panahy izy no hoe ny fitiavana, ny fahalemem-panahy no entina mandresy ny korontana sy ny tabataba. Jesosy nitondra fahatoniana. Ary izay ny dikan'io ilay hoe Jesosy nitaingina zana biriky, izay milaza fahatsorana, milaza hafatra lehibe dia lehibe mihitsy manao hoe nareo mieritreritra fa ny maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, aina solon'ny aina, fa Jesosy kosa nitondra fitiavana. Matsiaro ny tenin'ny Paoly manao hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Jesosy lay mpitondra vaovao mahafaly. Ary dia izay toetsay izay no tiany Luka na siloptika mihitsy ho takatritsika hoe io Jesosy antsika io Andriamanitrantsika io dia Andriamanitra ao anatin'izay mety hisy ny fangiry firiana sy ny tabataba dia izao ny vahaolana entin'ny Tompo kosa dia fahatoniana, fiadanana. Ny olona mahita ny zavatra rehetra ho korontana, ny olona mahita ny zavatra rehetra ho tsy filaminana, Jesosy kosa mitondra fiadanana. Fa ny zavatra manaitra rehefa afaka malala tsy lay zana biriky ihany, fa lay zana biriky nitaingenan'i Jesosy dia zana biriky nyramina. Zana biriky nyramin'i Jesosy. Tsy zana biriky ny Jesosy akory io, fa zana biriky izay fantatra Jesosy ny fisiany, satria efa mpivezivezy alelanelan'ny Betfaga sy Betania Jesosy, raha ohatra ka ny filazantsara Jaona andresana intely niakatra tany Jerosalema. Zany olona mahafantatra ny Jesosy reo. Zay mahatonga ny teriny hoe misy raha ilan'ny Tompo azy dia nalefa n'ilay olona ilay izy. Zana biriky izay mbola tsy nitaingenan'olona akory ary, hoy ny filazan'ny sinoptika sasany. Sy nitona dia Jesosy izay asehon'ny Luka eto fa nindrana zana biriky izany. Le voabolana hoe nindrana eto tsy de tena hoe mindrana amin'ny lafiny mahazatra antsika loatra, fa naka ilay zana biriky miteny hoe omeo izy fa misy raha lan'ny Tompo azy. Tena velan'ny tompony. Lay Jesosy izay manaiky hiankina amin'ny olona. Jesosy izay manaiky hiankina, manaiky hiankina amin'izay mety atolotry ny olona. Jesosy tsy hoe mandrakariva, tsy hoe hiankinana foana, tsy hoe Jesosy hiankinan'ny olona foana, mamaha olana foana, izay mandrakariva ny eritreretana, fa eto Jesosy dia izao nanaiky hiankina tamin'ireto mpianatra reto. Mandeha any ianareo, mandeha maka zana biriky ary atokotanin'olona ary lazao aminy fotsiny hoe misy raharaha lan'ny Tompo azy. Izay itoetran'ny Tompo izay rehefa afaka malala azon'i Jesosy natao tsara ny mijery fomba hafa. Andriamanitra izy, fa etona dia tiany ho fantatritsika fa miankina amintsika koa Jesosy. Misy fotoana hiankinan'ny Tompo isika. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika isika no hiankinan'i Jesosy mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Niariary ny voninahitr'Andriamanitra, nanome voninahitra an'Andriamanitra, ny oraka ny olona, ny faly ny olona, iny any Jesosy. Fa izao Jesosy eto dia niankina tamin'ny mpianatra. Ary miseho voninahitr'Andriamanitra io rehefa manaiky hiankinan'i Jesosy isika. Rehefa manaiky hiankinan'Andriamanitra isika, izany hoe manaiky ho ampiasain'Andriamanitra, manaiky hankatohan'Andriamanitra, manaiky tsy ho be fahamaliana manao hoe afa ahoana koa zany Jesosy, ahoana moa zany nametra-panontaniana aminay ny olona, dia ahoana nataony olona amin'izany zana biriky izany. Fa nankatoha ilay mpianatra, nanaiky hiankinan'i Jesosy izy, nanaiky hankatohan'i Jesosy izy, dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tiantsika mihitsy ny ariarian'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva, saingy izao isika tsy manaiky ho fiasana, fa ny hafa no asaintsika manaiky ho fiasana. Tiantsika ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra, fa isika tsy manaiky hankatohan'Andriamanitra. Ny fankatoavantsika n'Andriamanitra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra dia zavatra mifamatotra ireo, zavatra mifanakaiky ireo. Rehefa misy fiangonana sy kristianina mpankatoha manaiky
de izao mahafoy mihitsy ara de izao miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy nahafoy ireto olona zay tompony zanabriky, tsy nahafoy fotoana ny indrahana, tsy nahafoy zanabriky ny tompony zanabriky de tsy iseho mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa miaona ireo ny fahafoizana, ny fanetretena, ny fankatoavana, ny finoana, rehefa reo no mitambatra de miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra zany de izao vokatra conséquence, vokatry ny fanoloran-tenantsika, vokatry ny fanetretenantsika, vokatry ny fahafoizantsika de miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ohatra zany ka mitenitsika hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra de ny ao milohan'izay ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay de izao efa nahafoy aho, efa nanetitena aho, efa nanome aho. Fa raha mihiritsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra nefa ny fontsika mafy, ny tanantsika mihidy, ny toetratsika tsy azo irahana, ny saitsika be fahamaliana de tsy izy voninahitr'Andriamanitra mipoitra mihitsy. Fa matoa afaka mitenitsika hoe de ho anao Andriamanitra ny voninahitra de izao ny ao ambadika zay, ny alohan'izay de izao isika efa nanaiky ho irak'Andriamanitra, isika efa nanaiky ankatohan'Andriamanitra, isika efa nanaiky ho fiasana. Fa ny fahatelo zay tsapantsika amin'ity andinjy masina ity dia reo vahoaka be dehibe reo. Reo vahoaka be dehibe reo zay nahatezitra ny faritra eo. Hoy ny faritra hoe ampangino reo olona reo. Nahoana ny faritra hoe nampangina ny faritra eo sy reo rehetra reo fonctionnaire zany, reo mpitondra tam'izany fotoana zany dia nampangina ny mpianatry Jesoa, reo mpianatry Jesoa ho maro. Luka moa de mitebana hoe mihoatra ny 70 ny mpianatry Jesoa. Reo ny raha iny reo hitantsika ny amin'ny Luka 10:20. Fa etona dia nampangino ny faritra eo izy asevo mangino reo vahoaka kelinao reo olona manaraka reo. Ny antony dia satria sao dia itsika nge zao efa akaiky mipasiky, fotoanan'ny fety tsika zao, fotoanan'ny fety aman-danonana tsika zao, efa manara-maso atsika ny jiosy, ny miaramila romanina manara-maso ny fiainan'ny jiosy izy satria ohatrandreo hoe fetim-pirenena jiosy ny pasika, aza tonono zany, fetim-pirenena jiosy ny pasika. Tamin'ny pasika no nivoazanak'Israely ny fahababona tany Egipta. Noho zany de fetin'ny fanafahana ny pasika, fetin'ny fanafahana, fetin'ny fahatserovana ny herin'Andriamanitra sy ny fanafahan'Andriamanitra. Raha tsorina de zao fety politika koa io, akoatra mahafetim-pivavahana azy, fety fahatserovana ny fanafahana, fety fahatserovana ny sandrin'Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely. Noho zany dia mazava ho azy ny Paka dia mamofopofo na politika. Na amin'ny lafiny ara-pivavahana azy izy, amin'ny lafiny hoe misy lafiny ara-pivavahana be dehibe ny pasika. Fa nahoana de misy lafiny ara-politika be ilay izy. Noho zany dia tsy maintsy ny fanaretsaka nanara-maso ny fihetsiky ny jiosy ny miaramila romanina. Ary de natahotra ny faritra hoe tandremo tsara fa maoknareo angina fa sao de miteraka orana, sao de miteraka zavatsarotra, miteraka famaizana, famoretana, fahatezeran'ny romanina eto, fa mangina anareo. Teneny ny mpianatra ao angina. De hoy Jesoa, raha manginonao dia ny vato ny miantsoantso. Zany hoe ilay teny hoe ny vato ny miantsoantso de milaza manao hoe efa tsy maintsy miteny ireo ka nahampanginonao areo ny hafa izay tsy mpiteny indray no manjary miteny azy. Eto dia vahoaka ny tenin'ny Luka eto dia vahoaka okolos amin'ny teny grika ny teny hoe okolos, folona ny teny frantsay, dia manana dika politika izy zany, manana dika politika ny okolos, manana dika sosialy koa, ary manana dika ara-pivavahana ny teny hoe okolos, ny teny hoe vahoaka. Reo vahoaka reo zany hoe mpianatry Jesoa reo dia sady rehefa miteny hoe ndreo reo vahoaka tonga ny teny hoe miantsoantso dia misy lafiny ara-politika io tsika teo, misy lafiny ara-sosialy, misy lafiny ara-pivavahana. Ary eto Jesoa dia ireo vahoaka reo ihany nge no nahatonga ihany aty aoriana iantsoantso manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana, ilay okolos reo ihany. Teo amin'ny grika moa dia
misy karazana fomba fiteny be dia be ny vahoaka na olona maro ohatra antsika manana fiteny hoe vahoaka daholo be isan-karazany tenintsika izany fa misy voabolana anankiroa matetika ampiasain'ny grika tena antsoina hoe oklos no antsoina hoe demos. Ny oklos dia lay folona lay vahoaka be dia be zay miteny hitantsika miantsoantso tahaka zao. Fa misy kosa ny demos dia tsinona tsy akory fa lay citoyen lay olona zay ataontsika hoe lay olom-pirenena zay ny citoyen teo amin'ny grika lay olom-pirenena lay olona misaina lay olona mieritreritra fa tsy lay olona miantsoantso fotsiny. Zay mahatonga an' Jesoa tsy de tena nahatoky loatra ny antsoina hoe oklos. Jesoa tsy nahatoky ny vahoaka ny folona loatra ny vahoaka ny antsoantso tsy de tena nahatoky an'ireny loatra Jesoa satria izy ireny mandrakariva dia ataontsika hoe efa nomanina iantsoantso. Zay mahatonga ny fahasamihafany ny antsoina hoe oklokrasia sy demokrasia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny demokrasia dia demos zany hoe tamin'ny tantaran'ny grika dia ireo olona nieritreritra ireo olona citoyen olom-pirenena olona misaina miendry tompon'andraikitra ny demos. Fa ny oklos koa dia olona zay miantsoantso fotsiny any ary mandrakariva moa ny zavatra tsapantsika ankehitriny dia tsy de tena demokrasia loatra fa oklokrasia aza ny zavatra tsapantsika hitantsika amin'ny andavanandro. Ny hitany andavanandrontsika dia tsy tena olona tompon'andraikitra loatra ndrandray aza isika mianakavy fa miantsoantso ndraindray manao teny maloto hitantsika moa zany zao na de ao anatin'izao vanim-potoana ny baolina kitra eran-tany zao ary de tsy gaga isika ndraindray ao anatin'ny tambajotro io miteny ratsy olona soratana nefa teny ratsy olona marina fa tsy hoe rehefa tenena de tsy maninona fa ratsy foana ahatra soratana vakiny ny olona eo teny maloto tsy malagasy loatra ny resahantsika fa ireo vahiny zay manana ekipa milalao anatin'ireny lalao lehibe reny de hitanao miteny ratsy olona manompa olona manaratsy ndraindray mipetraka am-panontaniana foana manao hoe rehefa resy ny ekipa anankiray de tsy maintsy mieritreritra mandrakariva manao hoe ianona ny diso matoa tokony nandresitsika fa raha anona ny tena miantsoantso ny olona tokony nandresitsika fa raha anona ny fototry ny faharesentsika tokony naresitsika fa ianona ny tena tokony zao ary izay toe-javatra zay hoy ilay mpandinika fiarahamonina anankiray ny mahasamihafa ny toe-tsaina frantsay sy ny toe-tsaina anglo-saxon. Hoy manao hoe ny toe-tsaina frantsay ozy dia averina ianaran'ilay mpandinika fa ngamba fotoana manaraka azo resahana ihany. Nanazava manao hoe manoloana ny échec na ny tsy fahombiazana ozy dia ny toe-tsaina frantsay sy indrindra ireo zana-taniny dia mieritreritra mandrakariva mametraka fanontaniana hoe iza ny fototry ny fahadisoana ary ndraindray amin'ny fomba fiasa atsika zay frantsay sy ny zana-tany frantsay dia tsy ataontsika ao anaty kadintsika mihitsy ny antsoina hoe tsy fahombiazana fa manompo fahombiazana tsika ary amintsika de zao ny tsy fahombiazana ny échec de zavatra ataontsika hoe tena toy ny faharesena mitondra henatra ary mandrakariva rehefa mitranga zay échec zay de tsy zakantsika mihitsy tsy mahazaka tsy fahombiazana io toe-tsaina tsy mahazaka ary mitady mandrakariva hoe iza ny tena tompon'andraikitra iza ny tena anton'lay niteraka lay tsy fahombiazana. Fa ny toe-tsaina anglo-saxon kosa ny toe-tsaina anglo-saxon zay atao de manaiky ny ataony ao anatin'ny fitezana ataony ao anatin'ny toe-tsaina mihitsy ny hoe mety tsy mahomby ianao ny tsy fahombiazana na ny échec dia tsy hoe faharesena akory tsy hoe faharavana akory fa ao anatin'ireny ny tena ahitana ny lehilahy ao anatin'ireny ny tena ahitana ny olombelona ao anatin'ireny ny ahitana ny fahendrena ny fahaizanao manaiky ny tsy fahombiazana mba hahafahana mivoatra ary marina fa saty mandrakariva ny andresy faty mandrakariva ny ahita vokatra tsara fa izao
ny toetsainy zay ampianariny ho an'ny anglo-saxon de mitaiza ny olona mba hanaiky tsy fahombiazana ahafahana mivoatra. Mampatsiary ny teny Nelson Mandela manao hoe je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ozy manao hoe tsy very zany mihitsy aho, fa na ohatra ka tsy mahazo anarana, tsy mandresy ara de zao mianatra tonga fianarana ho ala izy. Ary zay lay ny zava-dehibe tsy ny hoe araka teo be araka lay obolona sinoa manao hoe tsy hoe tsy mienjera akory nge ny zava-dehibe fa zao ny olona nienjera ka niarina. Zava-dehibe ny tsy mienjera fa tsy tsisy an'izany, fa ny zava-dehibe de zao ianao manaiky hijoro, ianao manaiky hiarina, ianao manaiky hianatra, ianao manaiky hitsy, fa tsy ianao manondro ny hoe ianona mifototry ny zao, ianona tsy manaiky tsy fahombiazana. Revako malala Jesoa range misy fotoana tsy ataotsika hoe tsy naomby ve misy fotoana nge Jesoa folo ny boky nisotraniny Jesoa anankiray ihany ny veriny nandeha nisaotra an'Andriamanitra. Misy fotoana Jesoa ndroahan'ny olona tao an-tanàna, ndroahan'ny olona hoe ndany ianao mandeha any fa tsisy lana ianao, sombanao ny toe-karenay, sombanao aiza ve dio kisoa roa arivo latsaka anaty ranomasina, ianao maniba ny toe-karenay, vahoaka ihany io le folona. Ny vahoaka nanao hoe andeha ianao mandeha any, ty maniba ny fiainanay ianao, de voaraoka Jesoa. Jesoa aza ndroahan'ny olona, Jesoa aza halan'ny olona, Jesoa raha nefarana tao amin'ny hazo fijaliana, Jesoa raha ndroran'ny olona, Jesoa aza satrohan'ny olona tsiro, ka iza moa isika no tsy maintsy hiteny any de tsy maintsy hiety foana, aomby foana. Fa ny zava-dehibe de zao zava-dehibe ny faneketsika fa ny antsoantson'ny olona ndraindray. Zay moa amin'ity Luka ity Jesoa tsy natoky mihitsy ny antsoantsom-bahoaka, satria ny vahoaka de zao ndraindray tsy madio fo, ndraindray tsy mampandroso anao. Marina eto fa ny antsoantso izy aloha manao hoe amin'ny anankiray mihitsy reo an'ny filazantsara Marka ny hosana ho an'ny zanaky Davida. Fa misy fotoana ny vahoaka, ny feon'ny olona tsy manampy anao, ny antsoantson'ny olona nandray mampihemotra anao, ny antsoantson'ny olona nandray mahakivy anao. Ary Jesoa tsy natoky mihitsy ny vahoaka impiry moa Jesoa. Araka ny Jaona, mamaky ny Jaona toko fahenintsika, de nandrosotra ny vahoaka mihitsy Jesoa nakany an-tendrombohitra, satria ndraindray lay oklosio, lay olona tsy responsable, tsy tompona andraikitra de nalaon'i Jesoa niataka azy satria matetika diso hevitra mihitsy Jesoa, natahotra mihitsy, mailo mihitsy eo rehefa miaraka amin'ny vahoaka izy, rehefa tojo eo anivon'ny vahoaka izy de mandrakariva vahoaka zay mora mivily lalana. Fiavako malala amin'ity andiny tsotra masiny tera de zao tiany Luka ny atakaratsika fa Jesoa atsika io, Jesoa eo afovoantsika, Jesoa zay eo akaikitsika, Jesoa zay tia atsika, nanaiky anana fanetretena ho atsika, Jesoa zay manana fahalemem-panahy miaino atsika, nefa Jesoa manana ny hery sy ny fahefana afaka mamonjy atsika. Oam-pona mandrakarivany zany Jesoa zany ry havako. Ivavaka sika. Tompo am'soranao indray noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay, manitsy ny dianay, mitaiza anay orona bebe kokoa amin'ny finoana. Sotra Tompo noho ny fitiavanao zay tsapanay satria nanetry teny ianao tonga olombelona. De tahiny tontolo andronay anio, tontolo andron'ny fanetretena, tontolo andron'ny fifaliana, tontolo andron'ny fitiavana manaty anatinay. Mamela ny elokay Tompo ary mamindrafo aminay, ary aoka anana fahatoniana zay am'izay rehetra ataonay, anana fiadanana zay satria nataonao hitondra fiadanana am'izay rehetra hitondranao anay. Mivavak'izay Tompo ho an'ny tanindrazanay, mivavak'izay ho an'ny mpianatra zay hiatrika ny baccalauréat amin'ny afaka andro vitsivitsy, mivavak'izay ho an'ireo tanoranay zay isaoranay anao no efa nomenao fahafaham-panadinana, no nefa nahavita fanadinana, fa mivavaka kosa zay ho an'ireo zay mbola hiatrika izany, hoe fahazavantsaina, fahasalamana, hery sy tanjaka. De tahio Tompo eo ny fikelezany an'izay amin'ity andro ity, aoka ny asan'ny tananay toetra tsara, ny fifalianay aminao. Misaotra Jesoa. Amen.